Nankalazaina ny fahasivy ny volana desambra teo ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly. Nanamarika izany ny Bianco na ny Birao Maleotena iadina amin'ny kolikoly tamin'ny fitokanana ny toerana fandraisana fitarainana sy fanomezana torohevitra eo anosy. Zava-dehibe manamarika ny tantara ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny atrehantsika anio satria raika amin'ny 20 taona aty aoriana ny nananganana na nitsanganany Bianco vao mba misy birao ndraisana fitarainana ny eto Antananarivo renivohitra. Manentana antsika vahoaka izahay ho tonga ary ho sahy hitoroka satria isika rehetra miara-mandray andraikitra no mandresy ny kolikoly. Ny afo natao amindrona, ny tongotra natao hijoroana, ny vahoaka natao totopoina. Nomena sehatra hahafahan'ny mitory araky ny rariny sy ny hitsiny anatin'ny fahamarinana sy finavana ary anatin'ny fitoviana tsy misy fiangarana. Eto no ahafaha malagasy sakanavaka mitatitra ny tsirariny ny fanararaota-pahefana ary ny tsy fahatombana ny safanara-panjakana ka anarenantsika indray ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana tsara-tatana araky ny fitokevitra napetraka dia ny tsy fandeferana amin'ny kolikoly na zéro tolérance. Mivoa isan'andro amin'ny ora voafaritra ny lalàna ity ivitoerana ity. Ary na amin'ny fotoana tsy fiasana azy dia mbola afaka mitrahana fitarainana an-tsoratra eo amin'ny toerana natokana ho amin'izany. Nanohizana ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly ity dia natao teo amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny fanaovany sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Bianco sy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Teo ihany koa ny fanaovan-tsy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Bianco sy ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie. Nisy ihany koa ny nandorana amin'ny Bianco ny fanambaram-pananana na déclaration de patrimoine nataony tompona andraikitra eo amin'ny ministère sasantsasany. Todika manokana amin'ny tanora moa ny fankalazana tamin'ity taona 2024 ity ary nanomboka tamin'ny taona 2024 mba hanomezana sehatra ny tanora eo amin'izany ady masina dia ny ady amin'ny fahalovana na ady amin'ny kolikoly izany. Tokolasy tokovavy ny ezaka rehetra ataontsika anio dia ho an'ny taranaka ho an'ny fiverenan'ny fitokisan'ny vahoaka indray amin'ny asa rehetrarehetra eny amin'ny fanjakana amin'ny hoavin'ny firenena. Vonona izahay hiatrika sy hanitsy izay tsy mety rehetra, hanitsy ny tsara-dalàna ary hanangana sehatra akademika mendrika. Le ministère des Affaires étrangères abrite aujourd'hui, le 9 décembre 2025, la journée internationale de lutte contre la corruption. Cet événement nous rappelle l'impératif d'un engagement collectif pour construire un avenir fondé sur l'intégrité et la transparence. Le thème de cette année, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, définir l'intégrité de demain.